Teraka tamin'ny 5 ilay tovolahy kely a, salama ary tsy mba taizana aretina. Ny dadany a dia mampanao koro taranja inglisy, dia mitovy amin'izay koa ny asan'ny mamany. Niaraka niaratra zareo a, ary azo lazaina hoe nanana ny ampy. Niara-mipetraka izy efa mianaka ary tsy nisy olana velively. Salama tsara avokoa, ary na dia teo ary ny olana samihafa, mbola tsy ary mandry fotsy. Volana vitsy tao aorianany naterahan'ilay tovolahy kely dia lasa niverina ny asan'ny mamany. Ary navela amin'ny mamany tamin'ilay bebeany no fikarakarana azy. 3 volana tao aorianany naterahan'ilay tovolahy kely dia nanapa-kevitra ny dada sy mamany hifindra sy hitokantrano. Dia nijanona niaraka tamin'ny bebean'ilay tovolahy kely. Nanomboka teo dia ny bebeany nikarakara azy tamin'ny fiainana andavanandro. Tsy adinon'ireo ray aman-dreniny kosa nefa ny mandefa fanampiana isam-bolana. Nety ary nirindra tsara ny fiainan'zareo. Latsinainy ka hatramin'ny zoma any amin'ny bebean'ilay tovolahy kely satria eo ny akaiky ny fianarany. Sabotsy sy lahady kosa mody any amin'ny ray aman-dreniny.